zavatra maro moa zany mahatonga an'le resaka intoxication alimentaire fa raha itodika manokana zany tsika zao amin'ny entana tsy faina eny an-tsena amin'ny ankapobeny aloha zany ny entana fokarin'ireny indostrie izay misy eto an-toerana dia ny vokatra fokarin'ireny indostrie ireny zany tsy afaka mihitsy ireny hiditra eny amin'ny tsena raha tsy efa vita fitiliana ara-tsientifika any amin'ny laboratoire. Zany hoe efa voamarina zany singa rehetra mandrafitra ny na sakafo moa izy amin'ny ankapobeny, menaka, biscuit, chocolat, ohatr'ireny dia voamarina ireny zay vao afaka mahazo fanamarinana ara-pahasalamana hoe azo jifaina zay vao alefa makeny an-tsena. Dia eo ihany koa nefany etsy andaniny ny avy ao ministera misahana mivarotra ihany koa mamoaka ihany koa ireny fahazahoan-dalana ahafahana mivarotra an'ireny autorisation de mise sur le marché moa filaza azy. Zany hoe amin'ny ankapobeny aloha zany vokatry ny vokarin'ny indostria tsy tokony hampiahiahy izy amin'ny ankapobeny. Zay zany izy amin'ny ankapobeny fanazavana mahakasika ny vokatra vokarin'ny indostria eto toerana. Etsy andaniny nefany rehefa miala avy amin'ny indostria satria ampitsahivina ihany Andriamatombinitsoa fa ny lalan'ny entana moa zany mpamokatra. Tsika moa eto zany sady manabe, manazava ny lalan'ny entana hoe avy amin'ny mpamokatra, indostria, mpamokatra, mpamboly, telo ihany ny niveau, 3 niveau moa filaza azy. Dia miala avy ao izy dia makany amin'ny mpambongady grossiste. Dia miala avy ao indray izy dia makany amin'ny mpivarotra izay eny anilany mpaminjary détaillant ozy izy tsika. Eny an'elanelany eny zany dia mety misy ny fomba fitaterana an'le entana mety tsy hanaraka ny fenitra takiana. Raha ohatra zao tsika mandray fotsiny ohatra hoe avy any tonga ny entana lafarinina ohatra any amin'ny poro. Fantatritsika toetrandro amin'iny faritra Tananan'ny fa mando lava. Ka raha ohatra zany zao tonga ny mivoaka le lafarinina eo amin'ny depôt tratry ny orana eo iny dia miteraka isy biby tsy mety lo azonao dia zavatra ohatr'ireny zany mila jerena tsara ho an'le mpanafatra entana amin'le fomba hitomana azy. Tonga koa ireny amin'ny camion tonana azy ireny labasy mety misy tafiditry ny rano ihany ny fisaronana an'le izy amin'le camion mitona azy miakatra aty andrenivohitra sy mitona azy manerana ny faritra maro isan-karazany. Dia ireny zavatra ireny zany mety hiteraka fahasimban'le entana ny fomba hitomana azy avy any amin'ny nanafarana. Zao ny resakitsika sanao aloha avy eto amin'ny nanafarana na avy ao amin'ny vokatra. Ny fomba fitonana an'ireny zany mila jerena akaiky koa. Fa mety niteraka fahasimban'le entana hojifaina any amin'ny mpanjinjara farany. Dia ny fomba fitahirizana n'izy ireny koa nefany tonga ao amin'le mpambongady indray izy ny mpambongady indray koa nefany manana hanina koa izy ireny misy fenitra takiny avy aty amin'ny ilan'ny fanjakana zany hoe mpambongady ianao tsy maintsy manana ny atao hoe trano fitahirizana entana depôt. Misy fenitra takina koa izy iny misy autorisation ihany koa omena mba hoe tsy tonga dia trano mando tsy atao mivantana fa mitaky hoe miala 2 metatra miala ny rindrina, misy palette, misy pitsopitsony ara-teknika moa fa tsy dia hidirako hoe lalina be zany ny mahakasika an'izay. Dia raha mbola tsy tomombana ihany koa nefa ny fitahirizana an'ireny dia mety misy singa manimba azy. Dia any amin'ny mpaminjara amin'izay ny farany avy any amin'ireny zany izy mividy dia tsika moa zany le tsena kely eny amin'ny quartier reny daholo moa zany tena ankamaroany ataontsika hoe 70 isan-jato malagasy dia manjifa tsena manodidina azy eny amin'ny quartier. Ny fomba fandaharana ny étalage moa filazantsika azy tsotsotra fomba fandaharana ny entana Andriamatombinitsoa rehefa mivarotra mpivarotra mila jerentsika mpanjifa tsara. So dia ohatra hoe kafo tsy mazaka fanana ny ambony indrindra reny matetika tsy dia manana hoe reny ane tsena kely reny
tafo tôle fanitso dia za mety hoe zavatra planche tsotsotra voalizy tsotsotra na goelaka ny sasany ataony arony plafond misy raha entana tsy mazaka mafana zao ny ambony indrindra manimba ny singa ao anatin'izay natao ara hoe mbola tratran'ny daty-ny limite farany fetra farany azo hinanana azy le vokatra mety hitarika ny atao hoe intoxication alimentaire fanjifanan'izy ireny. Zay amin'ny ankapobeny zao le nitenentsika hoe mivoaka avy any amin'ny mpamokatra fa le maro be koa mety hoe maro noho ny mpamokatra zany entana ohatrany hoe ataona particulier na olon-tsotra na ohatra fotsiny le nitenentsika teo hoe na ny mpivarotra eny amin'ny cartier misy hoe mpivarotra ohatra hoe mofo sy kafe sy mpivarotra tsotra le hoanina particulier zany manao ahoana indray eny tokoa reny moa zany tena betsaka le hoan'ny particulier reny zao tsika raha eto Tananarivo moa zao tsika no resaka izy moa ny renivohitry Madagascar raha mijery zao tsika zao mbintsoa manodidina neny Ambodifilao Analakely hitatsika reny be da be ny mpivarotra mofo am'izao dia mamelatra izy dobera miaraka amin'ny eo anilany eo tsy azo atao reny entanina zany tsika mpanjifa tsy anjifa n'ireny dobera amidy mivelatra eny ankalamanjana reny satria le singa avy any amin'ny masoandro mamelo mivantana an'le dobera tena ambony be mihitsy ny mety hitarika hatrany amin'ny intoxication alimentaire satria reny karazana vokatra dobera reny mila tahirizina any anatin'ny vata fampangatsiahana zay ny fomba tokony hivarotana azy jery ihany koa tsika amin'ireny reny sardine reny tsy tokony azaka mafana reny sakafo ambifotsy reny anaty vitrine tratran'ny masoandro mety tsy asalama amin'ny fanjifantsika an'ireny le fomba fanjifana zany entanina isika mpanjifa ahay anjifa ny mety amin'ny fahasalamantsika dia ny tiako tenenina hoe le tranganisy zao teto amintsika ohatrany hoe tany anatina lanonana foana matetika le izy zany hoe anatina lanonana fa tsy le nresantsika teo eny atsena eny amin'ny mpamokatra sy ny sisa inona indray ny fanazavana hoentinao mahakasika an'izay fanazavana hoentiko aloha zany mahakasika an'izay le mbola azo jerena ihany le araky ny lazaiko teo hoe le fomba ny tahirizana an'le entana satria izy raha nomana lanonana dia mividy entana mividy an'le pitsopitsony rehetrarehetra izy dia apriminy iny tsy fantatritsika hoe nanahoana ny fomba ny tahirizany azy tsy fantatra ny reny fa lefa le tranga mitranga zay vao hita le izy dia le fomba fitahirizana an'leny zavatra reny zany mila jerena tsara mayonnaise ohatra araky ny le lazaiko teo reny misy fomba fitahirizana reny ketchup ampiasaina daholo moa reny rehefa manao sakafo an-danonana sardine charcuterie akoatra ny resaka fahadiovana moa etsy an-daniny takina lalina dia lalina ho an'ny mpikarakara sakafo kanefa kosa nefa ny ambintsoa matetika koa ny mpanatrika lanonana manjifa amin'ireny araka teneniko hoe épicerie de quartier reny mety hoe ny zavatra tsy fahiny tany ivelany satria raha nijery vaovao zao nanaraka ny asa nataony avy ao amin'ny teknisiana ministera mivarotra dia nahita izy hoe nisy sakafo tsy manaraka ara-pahasalamana lany daty tany akaikikaiky le toerana nisy an'le lanonana maromaro zany zao seleny zareo natao analizy dia nanao destruction izy zay zany zao ny hitako dia afaka manamarina an'izay zavatra lazaiko za zany zay hoe nona le olona nefa le filanonana mbola oelaoela dia mety hoe manjifanjifa zavatra kely satria eny anilan'elan'ireny toerana fandraisan-danonana reny tsy lavitra an'ireny koa ny épicerie des quartiers dia manjifanjifa kely eny izy mety le zavatra ny tsy fainy tamin'ireny mety hitarika anisany azo everina tsy fahasalamana fa tsy voatery le sakafo ao an-danonana misy ihany koa nefa mety ny atody ny sakafo misy atody mantsy saripady be ny atody tsika za zao rehefa mividy atody nambinina dia manontany aho hoe
vaovao ve io misy fetrany eny ato de eo koa zany le olana manao an'le mazana moa tsy de tiany olona le mayonnaise en boîte fa le artisanal le hoe ao an-trano manomana mety azo heverina ihany koa ve amin'le atody ahoana ny afantarana eny atody mbola tsara hoe araky ny filazan'le mpanjifa aloha le mpivarotra aloha zany ny atody eo ny tsara raha mbola menamena ny lokony zay zany fijery anazy aty ivelany taramena fa raha somary mitara fotsiny de efa mampiaya zay zany filaza akoatran'le hoe atao anaty vera de asiana rano ny vera de raha miletika ambany izy de efa elaela de raha eo ampovoany izy antonontonony raha mitsingevana izy vitan'izany ve ny olona tsy vitan'izany fa le taramena iny zany tsotsotra kokoa fa atsika moa fanabeazana ny ataontsika eto zay satria tsy fahalalana miteraka tsy fahasalamana zay zany izy amin'ny akapobeany raha azavaina tsotsotra ny zava-misy raha tamiteraka n'ireny savorivory reny le ivelana kely le hoe le tsena iny anivon'ny fokotany mihitsy le mpanjara kelikely reny satria anao teo niteny hoe ny Mamygotso misy ohatrany misy lalàna sy fepetra manokana mihitsy apetraka ny fanjakana mikasika azy reny ve ny any amin'ny tsentsena fokotany ve tsy mba misy fepetra apetraka misy fampianarana aloha zany betsaka amin'ireny manao ny technicien ao ministère reny contrôleur sy commissaire du commerce reny tena mitety fokotany izy mampianatra zay moa le hoe USC mahazatra atsika information mampianatra manazava ny fomba fandaharana ny entana misy fomba fandaharana ny entana amidy raha arakaraka ny paoziny tranonao io satria raha zavatra mora simba zay le tsaiko anao hoe mando ciment zao ohatra ny eo ambaniny ao amin'le épicerie eny amin'ny fokotany ka ny lafarinina tonga de ataony mivantana eo amin'le gony mangatsika de mety isy biby kely miakatra ao anatin'le izy de mividy le mpanao donaty iny moa zany no ohatra malaza de hoe le donaty mety tsy le donaty na ninona fa le lafarinina zay le any tanana hoe tsika mpivarotra any amin'ny fokotany zany mba atao zavatra mora simba tsy atao mivantana amin'ny toerana mando asiana palety de apetraka eny ambony palety izy tsy toerana mando tsy atazahoana rindrina satria biriky ny trano amin'ireny matetika biriky ny mando zay mahatonga hoe fenitry ny any amin'le mpandraraha lehibe hoe miala ray metatra miala ny rindrina nefa ny amin'ny fokotany tsy ho vitan'izany izy toerana kely 7 metatra toradrono ivarotany ao de reny zavatra reny zany tsy tena hoe misy fepetrapenapetraka kosa aloha raha ny lalàna fahalalako azy amin'ny mampandinika ny fihetsiky ny tsenany tenako mijery ny lalàna velona zay misy mijery koa ny zava-misy inona ny zava-misy eny amin'ny fokotany inona ny zava-misy eny amin'ny tsena lehibe de tsy mbola misy hoe fenitra be hoe napetraka hoe tsy maintsy tia ny paozin'ny trano paozin'ny étalage fa manabe kosa nyreo technicien reo hoe ny pétrole aza atao akaiky ny siramamy ohatra satria ndraindray mivarotra izy de misy pétrole kely amin'ny daba eo an'io de mety gony kely ny ohatra zay zany le izy mahainao le fanazavanao de tandondomindoza zany le resaka tsena mihitsy zany eto amintsika asa hoe ahoana ny fomba satria efa tena misandrahaka be le izy de tandondomindoza eto tsika rehetra satria zay ny tena mibahatoerana eny tokoa hoe le izy moa zany tsy atao hoe apatahotra fa zay le hoe fitondrantsika fanazavana eto zany de mba nazava ny sainy mpanjifa aloha isitona ny sainy mpitondra ihany koa de maro be koa nge ny mpisehatra amin'ireny mpanabe rehetrarehetra zany de atsona mba hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanabeazana amin'ny fanjifana marina tokoa ny teninao satria mpanjifa nge de itsika 30 tapitrisa manana sehatra lehibe mihitsy amin'ny fanjifana eo amin'ny firenena de zay zany itondrana fanabeazana ary tokony asiana fandarana manokana matetika indrindra ho anareo mpisehatra amin'ny ainy vakijery mba mametraka pejy kely ho an'ny fanjifana zany satria na ny sasa vao mitsaika ao aboaka nge de manjify
dia tsy mampatahotra le izy fa le fanetanana ho antsika mpanjifa. Rehefa etsena zany sika tsirairay a dia jereo tsara aloha le pozany le hoe aiza hoaiza moa le entana hovidiako, aiza ny toerana nasiany le mpivarotra azy. Raha hita fa mampiahiahy dia aleo aloha tsy mividy. Eo ihany koa zany zay ny afatra ho an'le mpanjifa aloha zany fanabeazana ho an'le mpanjifa. Ho an'le mpivarotra kosa nefany a dia mba miezaka mahay mandamina le entana araky ny poziny izay trano anananao eo aloha, fa io aloha no misy amin'izao. Tsika tsy afaka hoe tsy maintsy hoe manara-penitra daholo ny tsena kely any amin'ny fokotany, tsy manana an'izany tsika aloha zany zao fa miezaka kosa manatsara hatrany hatrany. Dia ny endriky ny tanàna koa nge ilaina ihany koa le tsena mba atao tsara mba ho endriky ny tanàna zany. Ezahana moa zany ny politika mpanjakana mba efa manomboka akisaka makany amin'izany. Eo ihany koa ireo mpiaro ny zo mpanjifa. Manana didy lehibe ireo mpisehatra rehetra miaro ny zo mpanjifa. Tsy voatery any amin'ny vidiny entana miakatra ihany no vao miteny, fa eo amin'le fanabeazana an'le fomba fanjifana an'le entana tsy faina eny an-tsena. Mila beazina amin'ny mpanjifa mba ahay hanjifa, mila beazina koa ny mpivarotra mba ahay hanolotra zavatra manaraka ny ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa. Mitombona mihitsy izay teninao izay satria isika malagasy lay efa le rotoroto ny fiainana andavanandro dia hoe izay hita eny tonga dia vidiana manenjika ny fotoana sy ny sisa any zany zao mbola mila jerena tena ifoto mihitsy. Iverina kely tamin'le resaka anao amin'le mofo sy kafe kely eny an-tsena any amin'ny quartier. Reny zany ezahana aloha zany mba angatahana le mpanao mokary chocolat. Le chocolat mantsy tena misy fomba fitahirizana azy daholo le sakafo. Tsika zao raha mandeha amin'iny sotro iray manontolo iny dia mahita an'le chocolat miparitaka eny amin'ny sisiny arabe amidy. Tsika zao mety mieritreritra zao manjifa an'le mofo gasy tsara tarehy mampite-hinana, matsiro. Fa hoe mofo gasy au chocolat dia ohatrany mampihemitra indray le izy satria sao dia le chocolat le teria teny miparitaka teny amin'ny sisy satria tratran'ny masoandro iny mbinitsoa. Tsy mety. Rehefa tratran'ny masoandro eo velatra eo an-tsena eo dia tsy mety mihitsiny ny fanjifana an'ireny. Mety hoe mora le izy aza sodoka mora kosa aloha tsika fa ny aina ambony no ny mora. Fa le olona indraindray tsy dia mijery an'izany loatra. Le voasariky maso le tenentsika teo tsy dia mahay manjifa loatra. Moa le fa efa mividy koa ambany dia lasa tsy maintsy mizotra makany. Ohatra fotsiny le resaka eny amin'ny fianarana koa zao le tokotany mpianarana ireny tena betsaka mihitsy ny mivarotra. Ie, nisy fotoana natetitetika reny mpivarotra eny amorony reny vavahadin'ny sekoly ireny nisy fotoana ny ankizy narary mividy an'ireny bonbon, chocolat dia reny entanina zany tsika ray aman-dreny aloha mba hijery ny fahasalaman'ny zanakitsika. Ny herentina miady koa ny vatana tsirairay olombelona koa nge tsy mitovy. Misy hoe mety ninana fa tsy narary, fa mihinana ianao dia narary. Fa ny tanàna ny ray aman-dreny zany amin'ireny vokatra miparitaka midy bonbon, chocolat, biscuit, tsy hita hoe aiza ny foniny, tsy fantatra iny mantsy mba misy fanamarinana hita maso le daty. Dia reny zany aloha mba ezahana zany mba arahana maso ny zanakitsika. Dia ny mpivarotra ihany koa mba afaka manome toky ny mpanjifa zany hoe aseho foniny rangaha dia hita eo hoe tamin'ny daty tia ny foniny fa mbola azo tsy faina tsara dia le masoandro mivantana foana tsy mety. Betsaka ny sakafo tsy mety mihitsy hoe mivantana izy eo amin'ny masoandro. Dia mba manamboatra ezahana zany mba misy efa mba manao labasy ihany noho izy ireny asiany elo be, asiany fa ezahana ihany mba manolotra zavatra ara-pahasalamana ho amin'ny mpanjifa foana zany anetana na ny mpivarotra. Na kely ny tsena ataonao indrindra eny amin'ireny vavahadin'ny sekoly ireny satria ireny zanakitsika ireny no avin'ny firenena.
Misy miresaka ihany koa le hoe ka io fahatapahan-jiro matetika io tena miteraka fahasimban-javatra mihitsy io le tenentsika teo hoe fitehirizana sakafo sy ny sisa asa inona ny azonao ambara mikasika an'izay. Ie, misy karazana sakafo mitaky mihitsy tsy maintsy atao anatina vata fampangatsiahana. Dia ny tsara foana hoa rehefa fantatra hoe izay aloha ny zava-misy eto amin'ny firenena hoe mbola ao anatin'ny lama, fametrahana, manova rafitra, dia mbola indraindray misy ny fahatapahana, misy ihany koa ny fahatapahana matetitetika any amin'ny faritra. Dia ny tsara foana ho an'ny mpikarakara sakafo. Ianao mpikarakara sakafo dia aza aroso raha hitanao hoe fa tratran'ny reny efa 3 andro tao anaty vatam-pangatsiahana nefany mitapaka dia miverina dia tapaka. Za zao raha manjifa misy toerana misy artisanal leny milkshake, milk artisanal, matsiro be artisanal. Be da be ny manao an'ireny ny mpanodina ronono malagasy. Fa manontany aloha ianao alohan'ny hividy. Zoan'ny mpanjifa manontany hoe vaovao ve io milk io? Fa tsy hamary mihitsy le mamaly izy ka. Mamaly izy hoe maly io, misy mamaly reny. Tsy afaka zoan'ny mpanjifa mila mena valiny marina. Eto ihany koa zany mpitsehatra hoe mpandinika ny fihetsiky ny tsena dia zoan'ny mpanjifa omena valiny marina satria mamatotra anao iny raha sanatrika marary izy. Iny zavatra iny naparary azy. Satria amena safidy amin'ny mpanjifa hoe omaly io, mamaly, misy mamaly hoe milk omaly io dia hoe allo za tsy hanjifa satria tapaka ny jiro tamin'ny alina tontolo mety hanova an'le singa an'le ronono. Mamaly izy ka. Mamatotra azy iny, mila manome valiny marina ny mpivarotra amin'ny sakafo anontanian'ny mpanjifa. Tenentsika tany am-piandohana hoe mbola miteraka adevitra be mihitsy, miteraka ahany le resaka intoxication alimentaire ho anareo mpandinika an'le tsena. Inona ny fiantraikany amin'le tontolo sy le singa rehetrarehetra ny tenentsika teo? Ie, tena mbola hita zany hoe misy tahotra le mpanjifa. Dia midina kokoa zany ny vola miditra amin'ireny olona rehetra misehatra amin'ny tontolo ara-tsakafo. Na vaventy izy na kelikely izy hita be le izy, hita taratra hoe miofa miantona le manao tsena kely amin'ny vitrine reny dia taraiky eo daholo le donaty. Tsisy mividy mihitsy, tsisy manjifa, ohatra zany lazaiko zany. Tsy dia mazoto ny olona mandeha misakafo amin'ireny ohatra hoe le fiara efa nefa ireny mahazo autorisation amin'ny commune voara-maso ny fahadiovana misy ireny tsy ohatra zao tsika misisisina analaka ireny misy fiara fisakafoanana pianosy ireny tsy afaka mivarotra ireny fa misy fanaraha-maso avy amin'ny commune. Fa le olona amin'le hoe mbola misy tahotra dia midina le fidiram-bola misy akony izay le hoe ny fanjifana zany dia tena mahasahana sehatra maro. Midina tanteraka ny resaka ekônomia an'ireny olona ireny amin'izao. Dia nefa inona zany no tokony ampiverina amin'ny laoniny an'le situation na le raharaha mihitsy fa tapaka finanana ny olona zany. Dia izay mila tsika rehetra zany izay afaka manabe dia tena ny fanabeazana ny atao mafy aloha amin'izao. Dia tsy tokony matahotra amin'ny manjifa. Fa rehefa manjifa ihany koa dia aza matahotra koa manontany. Rehefa miantsena ianao zany dia apetrao foana amin'ny fanontaniana amin'ny zavatra satria ianao zay les clients sont rois. Ianao mpanjaka ny tsena, ianao mividy io dia apetrao tsara amin'ny fanontaniana amin'ny mpivarotra hoe ara-pahasalamana ve ty? Raha ianao zao sakafo amby fotsy zany zao ao raisiko ohatra. Sardine, maïs doux ohatra. Reny zany sakafo amby fotsy tena hoe malaza, be mpampiasa amina sakafo. Reny rehefa hitanao satria le fomba fitahirizana azy araka ny voazavako teny aloha. Reny raha hitanao hoe arefesena, tsy lany daty izy raha jerenao ny daty amin'ny marika hita maso. Fa mety arefesena le trano misy azy dia aleo mihitsy aloha tsy mividy. Satria matoy ny arefesena dia tsy nanaraka fenotra takiana amin'le tahirizana azy zany. Reny voatabia amin'ny boaty reny koa ray.
tsika tia mampiasa an'ireny koa mantsy anaovana saosy menamena tsara dia reny koa zany rehetra ndray mibotsina kely le boaty dia aloha miankina amintsika foana no mety hampatahotra atsika sy tsy mampatahotra atsika mpanjifa aty amintsika mpanjifa zany zao ny resaka fa tsy tokony misy mampatahotra mihitsy amin'ny fanjifana raha tena hoe ampy zany ny fanabeazantsika andreo vahoaka reo. Zao mantsy ny tsena efa misy io zany efa io zany ny tsena misy eo fa le izy zany hatram'izay nandeha milamina foana fa vao nisy ny intoxication alimentaire iny dia ohatrany hoe fananinana zany teo aloha tsy nisy naninana fa dia zay mantsy nahatonga an'le hoe nininana tao sisa raha fahalalako azy aloha zany tsy nininana tao reny fa araka ny teneniko anao fa betsaka zany mitobaka le vokatra isan-karazany tena betsaka mitobaka indrindra mivokatra avy any ivelany mitobaka be da be reny koa ne zany namanambintso azadino tsy diako kely tsika zany zao manafatra mbola mafiganena marefo moa zany figanenantsika dia tsika mpikambana feno amin'ny sadek komeza dia mipandarahantsika tsy maintsy miezaka izy maka izay tombotsoa tokony hositrahany rehetrarehetra amin'ny mampikambana Madagasikara amin'ireo vondrona ireo dia manao avy any Egypta manao komeza ohatra manao sadek ny entana matetika mipandara zany manafatra entana indrindra ny resaka PPN sy ny kojakoja manodidina zay iny ange tsy ela be satria tsy maintsy izay moramora any amin'le toerana no vidiny noho ny hoe mbola somary ambany fahefan'ny vidiny maronisa dia mety hoe 6 mois ohatra avy any izy mbola 6 mois afaka paritaka eny an-tsena ny varotana azy mandeha any amin'ny sambo iny sambo hitanao mandomando misy mandomando foana ane any anaty sambo mandritra ny acheminement an'iny mety raha avy any Chine zao ohatra hoe 40 jours raha vola ataontsika hoe enina herinandro eo zany dia efa analao an'le 6 mois le enina herinandro dia tonga tsy amin'ny fahaditsiranana izy dia mety ho tapa-bolana indray dia tena kely zany fotoana ahafahan'le mpandraraha zany mandany an'le entana eny an-tsena dia eo indrindra zany hisariana ny sain'le mpandraraha izay misehatra amin'ny resaka fanafarana entana avy any ivelany tsy faina satria rehefa vao kely le fotoana dia mety misy alay-panahy anova an'le daty rehefa tonga ronono ohatra misy zany amin'ny raha mijery an'ireny tatitra avy ao amin'ny ministera reny tsika dia mahita izy mivoaka foana ny avy ao ministera mivarotra mamoaka tatitra hoe natratra tatsy tampandraraha mpanafatra entana ohatr'izao tsy nyrehetrarehetra akory ny manao an'izany misonjy loasay tsy raozan'izay mamarara ny azo atao zany dia mila entitrentitra zany fitondram-panjakana amin'ny hoe tokony mba ohatra hoe mba roa taona zay vao ahafahana mba elaela zany amena fotoana lavalava zany le mpandraraha ivarotany an'le izy eo an-tsena fa rio re vao kely foana amin'ny fotoana dia betsaka ny entana tsy dia manaraka ny fenitra hiparitaka eny an-tsena noho le fotoana kely izy tsy hanary an'iny tsy ho ariny mihitsy zay indrindra mantsy ie zay saika nanontaniako anao satria ianao efa nananandraikitra ihany teo anivon'ny ministera hoe mba manahoana le fomba fiasa amina fanaraha-maso ohatran'ireny satria amina fotoana ohatran'izao zany dia zao ny atretry ny olona hoe tena goragora mihitsy le fanaraha-maso eo anivon'ny ministera fa aiza ve dia tsy ho hita ve aiza ve dia tsy sy ny sisa marina tokoa zany tenenao zany miayahan'ny ministera ny olona amin'ny akapobeany fa ny ministera tena n'ireo technicienne commissaire du commerce sy contrôleur lazaiko anao reo sy mpitondra rehetra izay nandalo napetraka tao tena manao ny ainy tsy ho zavatra ireo tena miasa andro ambanaly ireo na sabotsy na lahady maka vaovao fa ny ratsy moa tsy tery lalana tsika mpanjifa zany tsika no miaramila gardien efa nanokatra laharana maitso ny ministera raha ny fahalalako azy voaingany iny
de ny larana maitso ohatry ny fandriampahalema tinga fandriampahalemana ara-kibo sy ara-pahasalamana fandriampahalemana mihitsy izy ty de ny ratsy eny anifontsika eny any eny anivon'ny fiarahamonina eny ny ratsy de anjarantsika olo-pirenena tsirairay zany mahita sy mahatsapa hoe tsy misy toerana fanovana daty misy zany na ny tenako zao raha de mahazo vaovao mahakasika an'izany misy mpandraharaha tsy afaka ho tonono keto moa ny anarany tsy azo atao zany de hoe ary amin'ny toerana fokotany ohatr'izao ary tena efa ozinina goavana zany fanofana an'izany de tsika koa zany okare samy olo-pirenena de mba tsy hanao an'izay zany entanina zany tsika mpandraharaha mba tena hanao fandrarana madio de entanina koa tsika mpanjifa iantso an'io larana maitso ampafantatra satria tsy ho avoaka ny anarana sy mombamomba tsy ho lazaina fa afahana manampy mba ahafahan'ny fanjakana tsy miady rery fanjakana tsy tokony hiady rery amin'ny fanenjehana ny ratsy mba ampisy fitoniana amin'ny resaka fanjifana iverina kely satria tonga atao tsaiko tampoka le hoe ireo entana vokarina eto ahoana le fomba hanomezana azy alalana le fomba hanarahana maso zany mety hoe amin'le fotoana amin'ny voalohany iny mety hoe ataony tsara be ohatra le produit testena sy ny sisa fa rehefa mandeha de miova lasa commercial hoy ny fiteny frantsay le izy le izy tsy zay fa misy lalàna mihitsy mametraka amin'ny industrialisation sy ny amin'ny commerce ny famokarana de voafehany lalàna tanteraka isaky ny mamokatra ianao zao androany zay le hoe saky ny lot de production saky ny mamokatra tsika raha mijery na avy any ivelany io na eto toerana de misy numéro de lot reny hoe vokatra tamin'ny janvier taona 2024 io larana zao isaky ny mamokatra de tsy maintsy misy ny atao hoe prélèvement d'échantillon alaina zany le échantillon amin'ny efa vokatra iny de atao fitiliana ara-scientifique any amin'ny laboratoire tsy mitombina mihitsy le fanazavana hoe voalohany iny ihany misokatra ny industrie amin'ny voalohany misy fahazahon-dalany reny de fa isaky ny mamokatra tsy maintsy obligatoire tsy maintsy takiny lalàna atao fitiliana foana zay vokatra tapitra le ohatrany hoe série fin de série de mandeha indray manaraka atao foana reny ka de rehefa mivaly fitiliana ihany moa zany no mamoaka hoe azo hoan'ny olombelona ilay sakafo de zay vao afaka aroso eny an-tsena de eo le mbola hoe mahazo autorisation de mise sur le marché indray ekena indray ny fitobahany io eny an-tsena zay zany lalana izoran'le famokarana ho an'ny indostria efa eto atoerana tsika zany zao hitanao zao tsika raha taloha any ambanimbany vohatra lavitra n'ireny tanàn-dehibe reny hatramin'izay ny namanambinitso tsika raha mahita hoe mpamokatra artisanal menaboanjo tsika anga mbola naheno hoe nisy narary ny menaboanjo efa naheno le ianao ka zay indrindra ke le natonga nanatany te mihinana tortony le ambiny le avy nanaovana menaboanjo matavy ery le tortomboanjo tsy manino tsy mbola nisy narary fa zay le hoe miova ny tsena moa mivoatra hatrany voatra hatrany ny tsena de nefany ny fotodrafitrasa misy eny an-tsena koa ohatra ny somary taratara de mila tokony hanaraka ny fivoaran'ny tsena ihany koa zany fotodrafitrasa eny an-tsena resaka sakafo ny resantsika teo zay fa ty resaka fa misy vokatra hafa ihany koa zay iverina fa mety hoe miteraka tsy fahasalamana na miteraka raha tsy tena fa tsy reny produit de beauté na reny vokatra ho an'ny hatsarana sy ny sisa mitobaka be reny ahoana indray ny mikasika an'ireny reny ne mila fitiliana daholo rehefa zavatra mahakasikasika amin'ny vatan'olombelona zay le hoe fanjifana may manjifa de takina mihitsy zay le hoe atao analyse dermatologie
takiny reny tsika zany ho antsika vehivavy moa zao tia mandoko volo be mihitsy de tsy de tsara ne tonga de mandoko volo fantatra anao ve fahasalamanao mahakasika ny hoditra anao reny zany mila fitiliana foana melo fataro aloha fahasalamanao alohany anjifa an'ireny produit de beauté voalazanao teo aloha reny koa betsaka mety mitarika homamiada ny hoditra mety hitarika ny homamiada ny hoditra fitobahany reny be da be satria mety sahaza ny fahasalaman'ny vatanao le lokombolo na reny crème hosorana amin'ny tale amin'ny hoditra fa tsara foana moa zany le hoe fataro aloha mety amin'ny fahasalaman'ny vatanao analyse foana koa moa zany ao ambadik'izay manao fitiliana aloha ianao za aloha zany zao mbola tsy nandoko satria misy ray aman-dreny zany nananatra hoe manaova aloha fitiliana momba ny hodi-doha de mivoaka ny valiny de iza zany sahazan'le loko mety amin'le hodi-doha fa mitarika homamiadana mihitsy reny fa tsika no varimbariana tsy mahalala tena mety mitarika homamiadana any amin'ny loha de vahoaka tsy salama mibetsaka eto fa raha mijery voaka amin'ny vavahady eto sao mena volo daholo de nefa zao voizina koa le hoe vokatra naturaly bio sy ny sisa ahoana ny azona antoka hoe tena naturaly tokoa zany le izy ka zay le hoe le label ny bureau de normalisation de Madagascar moa de ao ministère ihany io mivarotra de ny fanamarinana voaka ny bureau de norme ihany aloha zany manamarina an'iny satria ianao zao mamboly ohatra sakay any amin'ny faritra atsimo iny zao ohatra satria zao miady amin'ny andimbalala ny fitondram-panjakana de amin'ny hélicoptère izy mampidina an'le pesticide amonona an'le andimbalala karaha misy sitana famokarana bio ny anilana efa tsy bio tsony iny tsy possible tsony ny bio an'iny satria tratran'le pesticide de ny fepetra manodidina an'le toerana ny fomba namokarana iny zany natoraly azy sarotra tenenina vavy iny sarotra tena sarotra satria misy fepetra maro hoe tsy nandalovana produit pesticide ve teny amin'ny toerana nanodididina azy nambolena azy io zany le mahasarotra amin'ny famaritana azy fa amin'izao moa ohatra ny hoe mahasary varotra moa resaka commercial io mahasarika le teny hoe natoraly ny olona zany zao mimpanjifa miazakazaka amin'izany vokatra natoraly zany de misy afetsena ihany ao ambadika indraindray mifahitanay azy akoatran'izay nresantsika zay le resaka fanafody sy le tambavy fanafody karazana menaka sy ny sisa reny manao ahoana indray inona ny azo resahana mikasika an'ireny fanafody moa de zavatra saripady izy io produit réglementé zay ngamba malaza azy tafiditra voatsokajy ao anatina réglementé izy zany fa tsy ny olona rehetra afaka mikirakira amin'ny fivarotana azy nefa ntsika mahita mpivarotranana de misy paracetamol eny anilany anana neny de io zany le araky ny lazaiko teo hoe fanjifana zany mila mailo tsika amin'ny fanjifana de tsy ho azo mifakapanahy koa hoe mandeha ny paracetamol de mivarotranana ny ataoko de paracetamol sy antibiotika le malaza le difinako ireny no eo anilany eo tsy azo atao manjifa an'ireny fanabeazana foana zany araka ny lazaiko teo hoe mila mafisina ho antsika rehetra mpisehatra amin'ny fanabeazana ny resaka fanjifana satria ny fanafody na any amin'ny pharmacie na any amin'ny dépôt de médicament agréé efa mamoaka lista mihitsy reny hoe reto ihany ny azo ekena de rehefa tsy azo ekena de okitsika mpanjifa tsy hoany amin'ireny fa mety ampidi-doza satria araky ny teneniko teo eny ampivarotranana betsaka tsy haiko ianao efa nahita ve ianao tsy mbola nahita fa efa betsaka misy an'ireny misy an'ireny tsy azo atao reny
Zay ny resaka hoe sakafo sy ny sisa zay le tena hoe tena vokatra mihitsy fa te an-tany kely satria ianao mpandinika an-tsena araka ny fanambarako teo manahoana inona zao ny azo resana mikasika ny hoe fiakaran'ny vidin'entana amin'izao fotoana izao ny olona matsy migagaga foana hoe miakatra tsy zaka tsony sy ny sisa mba nahoana fandinianareo le tontolona le inflation moa na fiakaran'ny vidin'entana. Raha fahitako anazy zany zao tato anatin'ny 3 volana fakany maro toerana zany ny vidin'entana PPN amin'ny ankapobeny. Maro toerana izy voatazona ihany le vidina siramamy reny zao tsy de manodididina ny 5,000 eo, menaka 7,000 latsaka an'izany ara misy ny vary zany zao satria fotoana fiakaran'ny vary moa tsika zany zao de rariny sitsiny raha ohatra ka hoe maro toerana mividy ny vary eto toerana zao tsy de mifanalavitra efa manodididina eo amin'ny 4,000 ny vary afarana ihany koa tsy de mihetsika firy ny vidiny io zany ao anatina fotoana fiakaran'ny vokatra tsika zao de rariny sitsiny tsy de miakatra le izy ary tsika zany zao ao anatina efa faraparany zany zao ny resaka fanangonam-bokatra vary efa farany izy zao volana jolay zao de tsika zany zao efa etanina ihany koa zany le mpanangom-bokatra mba tsy hanararoatra satria any amin'ny mpanangom-bokatra zany zao ny vary amin'izao tsika miresaka zao izy zany zao no mikirakira azy de etanina teny meloha isaorana aloha zany fitondram-panjakana tsy haiko na efa hitany namana ambinitsolo tamin'ny conseil des ministres nisy filakevitry ministre nanangana task force zay izy fivezivezen'ny vary manara-maso akaiky fivezivezen'ny vary misy fepetra manokana misy fepetra niraisina collecteur sy ka iny le fivezivezen'ny vary fa tsara be iny ahafahana manara-maso mba tsy tena ampitangana ny vidin'ny vary mba hampihena fanararotana zay mba mety hitsiritsiry kely any anatin'ny mpanangom-bary ihany hoe anararotrana ho spéculation zany raha tonga ny fotoam-pahavaratra sy ny atsoatsy. Tiako tenena hoe normal ihany zany zao situation ana hoe tonitony kokoa ny normal zany zao situation zao raha oharina raha tsika zao mijery ny sandam-bola malagasy midina ambony be ny sandam-bola vahiny fa le vidin'entana stable maro toerana zay ny maha normal azy fa raha jerena ny sandam-bola vahiny de tokony miakatra io fa mbola voatazon'ny fitondram-panjakana zany mitazona anazy io maro toerana so de rehefa aveo tonga de hiakatra be indray ka inona nandraisana fepetra tamin'ny filakevitry ny ministra fanaraha-maso amafisina hatrany zany ny fanaraha-maso raha ny fahitana anazy efa mametraka izy ny instrument rehetra ahafahany manara-maso akaiky mba tsisy ny fioram-pefy amin'ny mpandraraha efa lavalava zay voaresaka zay ramatoa Raharaha malala amiezatsika azy angamba ny aloha ianao ny ameko minitra 2 minitra eo ahafahantsika mamitina sy zay tianao tsindrina zany akoatra ny rehefa nilazaintsika teo. Voalohany indrindra aloha zany de angatahana ihany amin'ny fitondram-panjakana mba atao ampianarana ao amin'ny fanabeazana fototra ny fanjifana satria mitana toerana ngeza be izy eto amin'ny firenena hitatsika angamba hoe mikorotana ny sain'ny olona rehefa misy fahatombanana amin'ny fanjifana de ny fandraisana ndraikitry ny isam-batan'olona amin'ny zavatra tsy faina araky ny teny hoe mba tsy ho kendany vomangana sisiky ny tanana satria tsika ihany mampiditra le raha manjifa zany tsika de mba oka mba zavatra ara-pahasalamana no jifaitsika mitodika ho amin'ny mpandraraha koa aza manararoatra ny fahasairanan'le malagasy mpiray tanindrazana malala loatra ny fahalemen'le olona tsy mahalala mba anobaka mba zavatra tsara ny atobaka eny an-tsena ny ministera moa araky ny teneniko efa manao zay ho afana izy tena miezaka be izy mifanaraha-maso fa io moa zany ny asa atao eto amin'ny firenena tsy vitan'olo tokana fa mifanometanana misy ny laharana maitso
raha mampiay ihany entana io tsy voatery hoe fa narary vao miantso ny lahakala maitso fa raha mampiay ihany zavatra tsy fianenetsena dia misy laharana maitso atsona mba hahafana tonga dia mandray fepetra eo no eo raha mahita camion mitondra entana novaina daty ianao tonga dia atsoviny mpitandro ny filaminana anajanona azy aloha misy ane zany dia izay zavatra izay zany fampitana ny vaovao ara-potoana ny fampitana vaovao ara-potoana zany mba hangatahana amintsika vahoaka piray-tanindrazana